Andini fatul bengkulu kakam faham bengkulu mapai jang tuat sikani asjang namukan yang din fa kakam bengkulu mawe transi harena nudu baban baik fanvat di pusat dia yang sewa ibarat kaisi ada mana cara ini raya dengan solusi anda macam ada fan lalu menanggas karsada kisuran jadi fan berdiri ni kena tukar ni kena kabina bahana nafia tanah bah ayatan ini fika jalan ni kena tuku mapaya resa funkia manusia anda dalam Yesus Kristus Transierena duduk bagian baik fanfatin pusat dia yang sewa ni buku 20 dari apa dia fantasi apa kena mana ni finding ada apa ni finding dia finding yang ada manus hana penyurna amfitum rakena baikan zamesia kanasa ये तो जो उपलब्ध पास बिल्कुल अंतिम पास ये बता बिल्कुल जी yang baru dan macam sikit faman me va heli ada mana semati ifana yang jauh walaupun dapat lebih full jauh ni genesis faru am fana zabalu tel macam sati jantu mungkin dapat manurna ifana badina Kristian inna nufahamari nafudua ifan muamurai nandeman kena tukar transit ya sati ifan amwar mielu kuatsiya nilas telefon bati ifan amwar mielu kuatsiya nilas telefon bati ada mana mis nolagita sinana paket fakan nur nafan bati wanzan kumben mereka mereka kaya gamis tawa misat mereka kaya mereka kami bayar sesitang dengan sama tak saja jadi semua apa jadi sesuatu faru di bawah full manore citsar ayuredi ranaila dia akan berfaham sahawasis bulan sedikit ni berkurang saja Falun fayda bagaimana cara ciuri kaya damai dari sana minta ulis yakam dia nawurni ni fan bati artinya kita betul betul dia nak boleh tahu nak kaya dama ni filana hana bati karena naturni reformasi untuk nateri agama yeva dia aktif yakam nisar bareza dia nisar untuk baca nisar yang ulun saya umena dengan kasih nisar sarapan jauh dengan cokar kaya kan faham badina dia ye kan dengan jelas dia dengan ada macam membolehkan nanti zat filan tihan nampak tihan guna zat faham buat pada takdir kan faham badina boleh kesannya arak-arak keramun nasib manusia innal wafas ramat siap mana fifahnya lawan keiting sati mana tukaca mana fati ada fati lawan sana kako kalau keiting mijukan yang fana siapa kata seni besok sarufi anda mana telefon saya lalu bangsan ras dan wahab mais yang soter, mais yang luas. Fala yang fala. Fala orang yang mana kena tukar transit ya sati. Iznis numalu trabalho. Iznis numalu trabalho. Untapan fala yang kita capai itu ni bagian pusat dia. Yang jauh. Fala jika bisa memapurna fala sih. yang dapat senaikkan guna bahwas ijazat natur senasarte naku karena dengan reman contoh latihan
fanomezana avy amin'Andriamanitra ny vady, ary fanomezana avy amin'Andriamanitra tompoko sarobidy tahaka an'izao Kristy, tsy voavidina vola izany. Zay le amafisiny eo amin'ny Genesis 3:20 hanaovako vady sahaza ho azy izy. Ny fanazavana ny ambany dia milaza hoe mpanampitantify izany vady sahaza. Ina ny dikan'izany? Natao hifameno aminao ny vadinao. Ary zany ny saryny atao lateza na mahay natao amin'ny Adama, tsy kely latonga zany tsy maro samisampona ihany, tsy ampitao lateza tsika, fa iny ihany rehefa nanovan'Andriamanitra olona no naveriny tao amintsika, zay vao tena feno ray isika. Zay no milaza hoe natao hifameno ny vady. Ianao zany dia tokony hafantatra tsara hoe inona no mety ho fahalenao, fa ny vadinao no mameno izany. Ary mila mifankafantatra tsara no mifankaty, ary zay vao tokony hivady. Diavana tsotra ny efatra, tsy misy feno zany tsika raha mandeha herintenantsika fotsiny na dia mahombelona azy. Tsy misy mahavita teny zany tsika. Raha atao teny avokoa dia zao, tsy misy zany hoe olona anakiraika mahafapo anao zako isanzany na anambady 7 aza zao satria tsy mahita olona mahafapo anao, fa natao hifameno amin'ny vadinao eo. Ary tokony mainka hampafaty bebe kokoa zany satria safanao hoe omen'Andriamanitra fanomezana ianao amin'ny alalan'ny vadinao. Mety tsy mahay zavatra rehetra angamba ny vadinao, fa tsara hoe misy zavatra tsy hainao, ary omen'Andriamanitra vady ianao hanampy ianao izany. Misaorana Andriamanitra. Fahamarina fahatelo, efa noamoran'Andriamanitra ny fanatokatranatsika satria hajain'Andriamanitra ny safiditsika. Hajain'Andriamanitra ny safiditsika, ary zany tena mameraka atsika amin'ny toerana voninahitra. Na dia Andriamanitra aza izy dia manaja ny safiditsika. Raha Andriamanitra tokoa no manery ny olona amin'ny safidiny, dia tsy atonona ny trano fiangonana, fa tonga ny vavakadolo ny olona rehetra. Fa tena hajain'Andriamanitra ny safidinao hoe zay ny vavaka, zay ny araken'Andriamanitra, izao sonambonako momban'i Jehova izany. Toy izany koa tompoko amin'ny fanambadiana, tsy mba manerytsika nambady zany Andriamanitra, zay mbola zay hoe manolotra no ataon'Andriamanitra. Na amin'ny fitantanana ny tokantramonao aza dia hajain'Andriamanitra zany fa efa amin'ny malohaka ny akabiana, amin'ny maray aman-dreny manapaka amin'ny tokantranonao izany. Zany le Andriamanitra ivavahantsika. I Adama rehefa nomen'Andriamanitra filanana ambady, dia nasehoan'Andriamanitra tao anatin'ny Adama ny biby rehetra. Saingy voasoratra hoe tsy hita zay vady zao azy. Inona no dikan'izany? Nanao tsy teo anatin'Andriamanitra i Adama. Hitako reto Andriamanitra fa tsisy mety amiko. Dia hoajain'Andriamanitra zany fandavana zany. Zay vao nasehoany na koa hoe natolony hevo, ary vao nahita azy raha lehilahy dia tia azy. Nitody fitiavana ka miteny hoe taona avy amin'ny taona sy nofo avy amin'ny nofo ity. Andriamanitra manolotra fa tsy mba manery ary manaka ny safiditsika na anaiky na anahy zany. Reto volahy tonga ataona amin'ny fitiavana andramby ianao. Resinahatra ianao fa misy tovavy nasehoan'Andriamanitra ianao, tena efa mba mifanaraka amin'ny fepetra kristianina anao. Sarofo fa manolotra nataon'Andriamanitra, mampiseho nataon'Andriamanitra, fa tahaka nataony Adama ny Eva, mila mitory zany fitiavana zany ianao. Mila mitory zany fitiavana zany ianao. Mila mampafantatra zany fitiavana zany ianao. Fa tsy hoe rehefa avy eo anao dia mamesen'Andriamanitra tiako izy iny nefa atao tsy tanteraka koa. Ianao ara tsy napafantatra zany fitiavanao zany. Andriamanitra manolotra fa ianao dia mila maneho ny fanekena. Rehefa niaiky teo anatin'Andriamanitra sy teo anatin'ny Eva dia Adama, zay Andriamanitra vao niroso tamin'ny fampiraisana sy ny fampanambadiana azy roa. Zay vao tonga amin'ny 5:20 amin'ny Genesis 3
zay teny fanoena tsy maintsy tononona isaka ny misy fanamasena fanambadiana ao zany teny zany ary noho izany raylahy dia andaoka ny regny ka hikambana vatana dia onofo ray ihany izy ro nanaiky sy ny fampitory fitiavana teo anatehan'Andriamanitra izy ro zay vao miroso amin'ny fanamasenan'Andriamanitra sady midy eo mason'Andriamanitra ny feonan'izay hoe izy manolotra ary anao manaiky izay zay no mahatonga anay rehefa tonga amin'ny fanamasena fanambadiana misy olo-tenan'Andriamanitra na dia fantatra hoe fa olona efa mifankaty efa neona ny ray aman-dreny efa misy ny dikana vita no mbola manontany ianao rena koto manaiky ny rasoa vavinao dia antarena tsararay ianao hoe rasoa mandray ny rakoto vavinao fa zava-dehibe sady fanazan'Andriamanitra atsika lay fanekena no fampidiran'Andriamanitra atsika atsiary hoe misy andraikitra neny izany hoe tia zany takan'Andriamanitra tia izao tontolo zao fa nanome zanalay tokana misy andraikitra ne zany manambady zany fa tsy hoe manambady noho ny amin'ny filana fasiny fa aoriana fa efatra sady fanana efa noamoran'Andriamanitra ny tena tokantranotsika satria manome fahendrena hitondrana ny tokantrano manome fahendrena hitondrana ny tokantrano izy mety tena angamitsika hoe kataonazy atory ihany ny olona na kristianina na tsy fa eto kosa dia misy tsinjopeo misy fanamarena tsara vady henjy no avian'Andriamanitra tany ampiandoana dia familazany hoe zany fahendreny zany dia zavatra ambony tena fahendreny io zany ao ambokiny eo abolana zany fahendreny zany dia sotoavina araka n'Andriamanitra ao tapany voalohany amin'ny fahalavana zany dia misy hoe inona ho ny lova avy amin'ny ray trano fianena ary zareo tsara le fezateny fa ny ray dia zanatsoratra fa tsy Andriamanitra ray akory mambaran'io fa ny ray aman-dreny le dada sy ny zany hoe sotoavina maneran-kany eo ny fiarahamonina rehetra zany hoe ianao ray aman-dreny mametraka lova amin'ny zanakao dia tahaka ny trano ny arena tena zavatra tsara zany tsy mba manamany an'izany ny tenin'Andriamanitra ary tokony hiazana ray aman-dreny rehetra zany indrindra sika ray aman-dreny kristianina zava-dehibe tolantren'Andriamanitra ny fitiavan-janaka zany fo ihany efa hita maneran-tany zany ny tsy mpivavaka ary mavita an'izany fa ny fahendrenan'Andriamanitra tsika miny dia zao mitovy amin'izao tontolo zao tsika raha izay ihany no ataontsika hoe sotoavina mamela areny amin'ny zanatsika manao zay akafiazy amin'ny fianarana fa ambonin'izay ny sotoavina kristianina tsy anano fotsiny fa ara-panako zany no ambadika hevitra hoe ny vady henjy dia avy amin'ny Jehovah zany hoe tokony hitaizany zanakao ianao iaiky fa misy zany Andriamanitra zany zay le sotoavina kristianina misy zany Andriamanitra zany efa miteny ny zany tamin'ny zanakao ianao efa mitaona azy ianao soatanareo roa mitondra ny zananareo eo amin'ny sakarametany batisa mampatsiazy dia mbola fahana zany fa misy zany Andriamanitra zany mahetra ny Andriamanitra zany ary tsy hoe misy fotsiny fa manolotra zavatra tsara tahaka ny anolorany vady henjy zay mampiavaka atsika zao tontolo zao mampiavaka ny sotoavina zay lolo avitsika tsy ny hoe mankanajanaka kosa dia vita ny fianarana misabo azy mitondrazany amin'ny hôpitaly ramarana mamelana ho azy fa mampianatra azy ny fisian'Andriamanitra mampianatra azy ny zavatra ramarana lay vady henjy amareto hoy ny oabolana varaka telopolo andiny faina ambapolo manokatra ny vavany amin'ny fahendrena ary ny lala ny famontranokony eo abolena raha atao teny hafa zany dia zao tsy vady lianaty misy nge ozy satany hoe ahato ny fototeniny vady ka dia misy mahazo fifaliana mihitsy
izany hoe ohatra hoe famaly aloha ifantsitsy tsy zany le vadintsy tsy ty menomenona lafo zany mamiainy ny vadina araky namaraky mananalalany famondrako mahay mamena ny vadina na tena zaka be zany vadina ny famela mahay famindra raha atao teny asa dia zao matahotra n'Andriamanitra le vady eky vady matahotra ianalabaraka ny vadina satria izy ndray mifosan'ny vadina iatseny amin'ny resadresaka matahotra ny ianalabaraka ny vadina tsy ianalabaraka n'Andriamanitra ka hoe tsy miady raha tsy ho mason'olona ny vady eky matahotra mafy zany hoe isaraky zay ny vady tsy mba soatoavana kristianina zany ary ny tenin'Andriamanitra zay vakina rehefa avao dia milaza mazava halako ny fisaoram-bady tsy miraikitra amintsony ve nareo ny vady zao fa misara-vatana miantso anareo ny fahendren'Andriamanitra miverena apodio ny vadina miverena amin'ny fitiavana voalohany fa tia nareo Andriamanitra efa nanomana planina tsara anareo manana hevitra heverina nareo Andriamanitra mifankatia tsara ve nareo mivady zao ary dia miaina fifaliana ny zanak'ireo noho izany fifankatiavana nareo mivady zany misaorana Andriamanitra fa fanomezana avy amin'Andriamanitra zany azamanao hoe mandeha ho azy zany tadio fasakana zay antsoinako hoe mpampisaraka dia mitady ny fomba rehetra ampisarahany zay rehetra nakambana amin'ny alalan'Andriamanitra zay firaisana amin'ny alalan'Andriamanitra zao miray amin'Andriamanitra amin'ny filoko dia mitady ny fomba rehetra Andriamanitra ahoana rahakamana zany ianareo mivady hakambatra amin'ny alalan'Andriamanitra ray zany kafaray masina maharomotra ny sakana zany tsy mandeha ho azy zany mbola hitady ny fomba rehetra izy ahoana no anakokanana ahoana no ampisarahana vady hoe mpambavaka zany fa akom-bafy riavana ny fiaina toratrano misy anao no fototry ny fiainanao na firy na manao sy zavatra rehetra mahafinaritra anao ivelany ny fototry ny fiainanao dia ny tokatrano misy anao ao no tena fanovozanao eky ao no tena fanovozanao aina rehefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny tokatrano misy anao dia ny fiainanao zay tsy maintsy isedra ny vokatro zany fa azadiny ny tanora fa mila vavaka izany hoe iomana ny fanambadiana zany mazava ho azy mila fiomanana rahateo azadiny ny ray aman-dreny fa tsy mandeha ho azy ny fiainatokatrano manana fahavalitsika isatany zany azadiny mitondram-bavaka ny fiainatokatrano ho atao mivavaka ny vadinao mba ho vady eny atrano dia samy miaka mafitsika fa tena Jesosy Kristy no mpanapaka ny tokatrano misy anao n'Andriamanitra rehetra mananitra. Amen.